niezaka izahay nametraka ny fitoriana teny anivony pôle anticorruption eny anazy mody nataony tonga aloha tsy azo ivalozana ny didy izay avoakany HCC ary tsy azo kianina fa enjehan'ny lalàna izay manakihana ny didin'ny HCC enjehan'ny lalàna izay miresaka an'izany satria miteraka fakalan'ny olona nareo fa halan'ny olona nanomboka ianareo manao ny azo raisina fa tsy mitombony io dia efa nanomboka teo ny hankalan'ny olona nareo ianareo ihany nanao izay hankalan'ny olona nareo fa zapidirina amin'izany ny olona sasany tsisy idiran'ny mpanohitra ny fankalan'ny olona ny HCC fa ny didy avoaka nareo tsy ara-dalàna no hankalan'ny olona nareo ary tsy hoe ao amin'ilay hoe mankala koa ny olona tsy adala ny vahoaka dia hankala olona fatany io fa tena mampalahelo ny vahoaka ny fieritreretana hoe ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no mandika lalàna no mandika ny lalam-pandrenana mampalahelo ny vahoaka izany. Ny zarazara tanteraka ny reaksion'olona fa indrindra ireo mpahay lalàna taoriny ny fampitahorana sy fampiororona nataon'ny HCC ho an'ireo olona izay manakihana ny fomba fiasan'izy ireo. Ny avaka tamin'ny maro ny reaksion'ny Fanirsoernef taoriny ny fampitahorana izay nataon'ny HCC makasika ireo olona izay manakihana ny fomba ratsin'izy ireo. Tsy nisy resaka an-gazety, tsy nisy fampiomanana, nametraka fitoriana teny amin'ny Haute Cour de Justice sy teny amin'ny PAC pôle anticorruption i Fanirsoernef. Ny teny amin'ny justice fitoriana ny filohan'ny HCC dia Florent Rakotoarso no ireo tsy fanaran-dalàna sy fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana izay ataony. Teny anivon'ny PAC kosa fitoriana ireo mpikambana ao amin'ny HCC izay anisan'ny tompona ndraikitra voalohany amin'ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana sy famoahana didy tsy ara-dalàna. Napetraka ireny fitoriana ireny satria efa tsy rariny loatra ny zavatra ataon'ny HCC. Hita miharihary ny abus de fonction izay ataon'izy ireo, violation de la constitution, fivarotam-panahy sy famadihan-tanindrazana mahatsiravina ataon'izy ireo. Okaloha azava, tsy le izy resahana ny tsy itiavan'ny olona azy fa ny didy avoakany tsy manaraka ny lalàna, tsy manaraka ny hitsiny, tsy manaraka ny rariny ary efa hita zao fa tsy mitombona fa dia forsena fotsiny izay mahatonga ny HCC ho halan'ny olona. Donc tsy hoe le firesahana an'le didy no olana fa le didy mihitsy no olana hoe le didy avoakanareo tompoko tsy manara-dalàna ary izay tsy fanaran-dalàna ataonareo izay dia atao hoe abus de fonction. Mety maro manontany hoe fa nahoana Fanirsoernef sy ireo diaspora nametraka fitoriana teny amin'ny PAC pôle anticorruption. Ny valiny dia zao, ny fanaovan'ny filohan'ny HCC sy ireo mpikambana eo anivon'ny androm-panjakana ity ny abus de fonction dia midika ho manao kolikoly. Izay ny antony anankiray nametrahana fitoriana teo anivon'ny PAC na pôle anticorruption. Ny antony faharoa dia zao, tsy azo toriana eny amin'ny Haute Cour de Justice ireo mpikambana ao amin'ny HCC fa ny filohan'ny HCC irery ihany sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony toy ny filoham-pirenena, Premier Ministre sy ny maro hafa no azo toriana eny amin'ny Haute Cour de Justice. Dia vokatr'izay dia napetraka teny amin'ny PAC ny fitorianan'ireo mpikambana ao amin'ny HCC. Izay abus de fonction zay dia ao anatin'ny infraction de corruption izay eny amin'ny PAC no tena tokony mandray ny fitoriana. Saingy voalazan'ny lalàna fa ny président ny HCC dia tsy justiciable, izany hoe tsy afaka torianao eny amin'ny PAC ao anatin'ny fanaovana ny asany fa kosa eny amin'ny Haute Cour de Justice. Ny Haute Cour de Justice dia misy mpikambana maromaro ao anatiny dia ny procureur général de la Cour suprême, ni premier président, ni président de la Cour suprême ary misy mpikambana maromaro izay ao anivon'ny assemblée, ao anivon'ny HCTTED ary misy olona maromaro ihany koa. Betsaka tamin'ireo mpanakihana ny fandikan-dalàna ataon'ny HCC no natahotra taoriny fampitahorana ny ampidirana am-ponja ireo mpanakihana ny fandikan-dalàna izay ataon'ny HCC.
matahotra ny ororo ny olona satria ny ACC no fitsarana faratampony eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy ho isy olona ho tonga hikitikidika azy ireo. Naseho ny Fanny Soerneve mazava tsara fa azo toriana soamantsara ny filohan'ny ACC raha ohatra ka tsy manara-dalàna satria ho izy tsy misy lalàna mandrara ny fitoriana ny fitsarana faratampony manao fanaparam-pahefana. Nampahafantarina ny vahoaka malagasy tamin'ity live nataony tao amin'ny page Facebook ity fa azo toriana soamantsara ny filohan'ny ACC, filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ary eny amin'ny haute cour de justice no azo itsarana ireo manam-pahefana ambony manana ny raikitra ambony faratampony toy ny filohan'ny antenimieram-pirenena, filoham-pirenena, prime ministre, filohan'ny ACC sy ireo filohan'ny androm-panjakana maro hafa. Ao amin'ny haute cour de justice no afaka mitsara ny tsy fanaran-dalàna izay ataon'izy ireo. Ka ny antony isin'izany haute cour de justice zany dia mba hoe misy itoriana andreo mpitondra ambony ireo. Ka raha milaza zany ny ACC hoe tsy azo kritikena ny didiny dia tsisy lalàna kosa milaza hoe tsy azo toriana izy rehefa manapatra fahefana, manao abus de pouvoir, mandika lalàna ao anatin'ny fanatanterahana ny asany izay tokony hitandro ny lalam-panorenana nefany dia mamoaka didy manitsakitsaka tanteraka an'izany lalam-panorenana izany. Ka izay zany no napetrakay tamin'ny herinandro lasa teo. Nolazain'ny Fanny Soerneve tao amin'ny page Facebook ny zavanisy teny amin'ny PAK. Nandany andray ny fitoriana ny filohan'ny ACC Florent Rakotoarso ny teny amin'ny PAK. Excuse maro be no napetraka izy ireo toy ny hoe procureur ihany no afaka mandray an'ity fitoriana ity. Rehefa tonga ny procureur nahita excuse hafa indray izy ireo hoe hatramin'ny folo ihany izahay mandray ny fitoriana. Rehefa tonga nefa amin'ny folo dia mahita indray izy ireo hoe mbola tsy eo ny olona tokony handray an'ny fitoriana. Dia saika mitovitovy amin'izany foana ny excuse napetraka izy ireo mba entina andavana amin'ny fomba mihaja ny fitoriana izay saika apetraka teny amin'ny PAK. Ny fanohitra tamin'izay kosa ny zava-nitranga teny amin'ny haute cour de justice noraisin'ny procureur général ny haute cour de justice ny fitoriana izay napetraka teny anivon'ny androm-panjakana misy azy ireo. Nandritry ny andro maromaro dia niezaka izahay nametraka ny fitoriana teny anivon'ny pôle anticorruption ho an'ny mpikambana tsotra ao amin'ny ACC satria ny président ihany no afaka toriana eny amin'ny haute cour de justice fa ny mpikambana tsotra kosa dia afaka toriana eny amin'ny fitsarana tsotra. Dia napetraka ny teny PAK fa hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia tsy mbola misy mandray izany fitoriana zany. Mamorona excuse be dia be zareo. Procureur ihany no mandray an'ilay fitoriana. Avy amin'ny folo ihany izay ny afaka mandray fitoriana alohany amin'ny folo fa orinan'izay zay tsy afaka mandray. Avy eo tsisy olona afaka mandray an'io fitoriana io ato. Ka dia mbola ho iverenana indray io mandrapitapitra ity herinandro ity fa tsy maintsy mipetraka io fitoriana ao amin'ny PAK io na isiny na isiny. Satria tsy azo atao zany manakana fitoriana ho apetraka izany. Deja aloha nareo zany efa fantatra fa tsy hanao enquête me farafaratsiny mba raisina le fitoriana. Mety maro amintsika no velom-panontaniana manoloana ny fametrahan'ny Fanny Soerneve ny fitoriana ny filohan'ny ACC eny amin'ny fitsarana. Fa nga lasa azo atokisana indray ny fitsarana eto amintsika. Ny valiny dia tsia. Fantatry Fanny Soerneve mazava tsara fa ny mpitsara eto Madagasikara dia tsy tsara ny olona rehetra zany, indrindra fa ny mpitondra fanjakana. Fa ny antom-pisian'izy ireo dia ny tsara ny olona sain'ny mpitondra fanjakana ho enjena sy endrikendrena ho mpanao ratsy, na ny olon-tsotro na ny olona avy any amin'ny fanoherana indrindrandrindra. Fa zao kosa mangataka i Fanny Soerneve mba ny andreketana ny fitoriana izay napetraka izy ireo eny amin'ny haute cour de justice mba ho tehirizina ary raketina ao amin'ny toeran'izy ireo. Satria zao mbola mino sy manantena i Fanny Soerneve fa tsy maintsy ho isy olombanina eo amin'ny toeran'izy ireo andre androany any. Mety ho 5 taona na 10 taona any ho any ny olombanina ho tonga eo amin'ny toeran'izy ireo ary ireo olombanina ireo no andray ny fitoriana ary anao fanadiadiana itsara araka ny tokony izy ary anaja sy hitandrina ny lalam-panorenana. Malagasy rehetra ne mahafantatra fa fitsarana ao Madagasikara tsy tsara mihitsy olona eo amin'ny fitondrana. Noho n'inona?
noho ny fisolelafana noho ny firaisana tsy kombakomba satria izy mianakaviny nametraka anareo teo amin'ny toerana io dia sady tsy hanenjika fanjakana mihitsy izany ny eo amin'io paka io sy ny eo amin'io tribonaly eo anosy io fa kosa anenjika izay olona rehetra asain'ny fanjakana samborina fa mba farafaratsiny raiso aloha le fitoriana dia enregistre eo aminareo iny dia aleo iandry ny olona izay manaja lalàna, izay matahotra ny lalàna, izay vonona ampiatra ny lalàna anao an'izany enquête izany fa tsy maninona mbola misy prescription 5 ans 10 ans ireny dossier apetraka ireny. Mampitandrina an'ireo amin'ny haute cour de justice ifanisy ny mba tsy hanaovan'izy ireo fahatanitany. Ny fitoriana ny filohan'ny HCC eny amin'ny haute cour de justice dia tsy azo atao classement sans suite ary tsy azo atao azo raisina fa tsy mitombona fa mety anenenany zareo izany. Satria marobe manko manontany hoe dia inona ny toyany efa fantatra fa tsisy toyany dia ahoana zany io ane tonga dia azo raisina fa tsy mitombona. Tsy afaka manao classement sans suite ny dossier izay napetraka ry zareo. Raha mbola anao classement sans suite izy dia mbola misy zavatra hafa koa mbola afaka ataonay. Fa hatreto aloha ny tao amin'ny fampanoavana ambony eo amin'ny parquet ny cour suprême dia nandray an'izany fitoriana zany. Izay anaovany anazy tsy fantatsika fa isika miandry toro, miandry hoe Rovina no miodina ny la roue tourne ozy izy ny fitenenana zay. Rovina miova ny fitondram-panjakana dia rehefa tonga izay fotoan'izay tsy maintsy handeha io. Raha amin'ny ankapobeny dia toy izay ny réaction Fanny nanoloana ny fampitahorana sy fampiororona nataon'ny Florent Rakotoarso filohan'ny HCC ho an'ireo olona mpanakiana ny tsy fanaran-dalàna izay ataon'izy ireo isanandro. Saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny réaction ireo manam-pahaizana sy mpahay lalàna teto amintsika izay mijoro mipitraka ho ray aman-dreny miaro ny lalam-panorenana ary sarotiny sarom-piaro amin'ny fitandrona ny lalam-panorenana. Ndo averitsika jerena ankaiky ireo réaction ireo manam-pahaizana sy ray aman-dreny mpahay lalàna teto amintsika tamin'iny herinandro iny. Tsy azo atao fa mahavoasazy ny manao commentaire zany na manaratsy ny didipitsarana. Nina zany didipitsarana avoaka na fitsarana manala-panorenana na ny fitsarana anosy naiza dia zay manao an'izany amin'ny alalan'ny fomba rehetrarehetra na amin'ny Facebook na amin'ny télé na amin'ny radio zany ka manao commentaire mitarika fakahalana sy fanaratsiana didipitsarana dia voasazy ny fitsarana adieloka izany misy lamandy ary misy tanamazy. Na inona zany lalana tiany zao fitondrana zao hitondrana ny Madagasikara dia andeha ho azy zany satria ny rafitra rehetra dia mamela azy ary mamea lalana azy amin'izay. Raisiko arsinganiko manokana amin'izany ohatra ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lapalapan'ny renana izay mampatsiaro fa hoe azo toriana marina fa misy tokoa ny lalàna ny andininy dalàna ao anatin'ny code pénal amin'ilay voalaza hoe 920 izay milaza fa hoe izay manabatibaty ny voka-pitsarana dia azo toriana ary mahavoasazy zany. Kanefa etsy amin'ny andininy manaraka dia milaza koa fa hoe raha misy ny fitsekerana dia azo atao zany amin'ny lafiny ara-teknika ary indrindra amin'ny lafiny fanoizana izay mety ho fitoriana ray zay sangasanga zavatra zay zany dia efa ahafantarantsika sady fa efa miroso tsikelikely any amin'ny fametrahana ny didiko felehibe eto Madagasikara isika satria mampatahotra sy mampiororo ny rafitra misy ka hanika ilay fahefana izay mety ataon'ny vahoaka malagasy na ny sehatra ny mpanohitra
dia ferana sahady amin'ny alalan'ireny fampitahorana ireny. Manana anjara asa lehibe eto amin'ny fireneny ireo mpanohitra raha araky ny fanazavana nataon'ity mpanao politika ity, satria amin'ny alalan'ny fitenenana ny zavatra tsy mety sy ny fitsekerana izay rehetra tsy mandeha amin'ny laoniny eto Madagasikara no ahafahana mitondra fanovana. Ka ankehitriny raha nambara indray fa hiaran'ny sazy izay mahasamy teny ny zavatra tsy mety, na ihany koa ireo izay mitsikera ny fomba fiasan'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, na ireo izay manaratsy ny didy izay tsy azo ivalozana avoakan'izy ireo, dia tsy afaka ny teny ny vahoaka na inona mitranga eo. Raha ny mpanohitra no mahazo ny maronisy any anivony ny teny mera, dia izay ilay ataontsika hoe fifandanjan-kery. Ilainy izany amin'ny sehatra demokratika, satria ileo fifandanjan-kery io izany no arofanina mba tsy ahafahan'ny mpitondra miopefy ny amin'izay mety ho fampandrosoana ny firenena raha ohatra ka sanatrian'izany mitondra ny firenena any amin'ny lalana tsy izy ny fitondrana. Ny fametrahana kosa nefa ny maronisy avy amin'ny fitondrana eny anivon'ny anteny mera, dia midika izany fa hoe na inona zany lalana tiany izao fitondrana izao hitondrana ny Madagasikara dia andeha ho azy zany, satria ny rafitra rehetra dia mamela azy ary mamea lalana azy amin'izay. Ny tsininy raha ohatra ka mandeha mivily lalana ny fanapahan-kevitra entin'izao fitondrana izao mitondra ny firenena ny andavaka, dia miaraka very any ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Raha tahiny kosa nefa moa ka hoe tena fampandrosoana marina no ilaina ary tena petraka n'ilay fitondrana, dia mazava ho azy handeha zany asa fampandrosoana zany. Ny zava-misy anefa dia tsy izay iainantsika. Naneho hevitra ihany koa ny ministra ny fitsarana teo aloha Johnny Richard Andriamaefarivo fa lasa endrika baiko ny fanapahan-kevitra raisin'ireo rafi-pitsarana toy ny HCC eto amintsika ankehitriny. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nefa dia tokony hitandro ny asan'ny mpitsarana amin'ny rariny sitsiny hatrany. Raha araky ny nambaran'ity ministra teo aloha ity, dia ny tombotsoam-pirenena ny tokony hifantohana rehefa handray fanapahan-kevitra, fa tsy izay baiko ny fitondrana rehetra no ny tombotsoa manokana na tombotsoana antokiray na ihany koa no ny resaka politika fotsiny. Miara-manaiky tsika fa raha tiana hiverina ny firenena tandalana araky ny voalaza ao amin'ny zavaravina, ao amin'ny lalam-pandrenana io, dia mila fiekena aloha fa misy zavatra tsy mety. Anisan'ny tsy mety ny fanaovana ampimampa ny fahefana ho an'ny tombotsoa n'olombitsy na tombotsoa n'antoko, fa tsy tombotsoa pirenena. Raha ataon'ity zany ka milaza tsika fa antoko iray no avy hatrany dia manapa-kevitra ny mety mahasoa na tsy mahasoa ny firenena eto amin'ny tanindrazana tany sy ny fanjakana, dia afaka hiteny zany tsika hoe tompon'andraikitra eo amin'ny fetezana sy ny mety ho fetezana izao. Manarak'izany Madagasikara dia anisan'ireo nanao sy niaraka tamin'ny firenena maro tamin'ny sata amin'ny fehezon'olombelona, ka zo fototra ao anatin'izany sata izany ny fahazoana fitsarana tsy mitanila hoy Maître Eric Andrianahaga, kanefa tsy izay ny zava-miseho ankehitriny. Eno indray ary ity fanazavana nataony Maître Eric Andrianahaga ity. Ary ao anatin'ny lalam-panorenan'ny Madagasikara ny 2010 dia manamafy an'izay hoe tena zo fototra ary ny fanjakana no miahy sy mampisy ary mampiorina izay hoe fanajana ny zon'ny fiarovana izay. Raha resaka exemple akaiky zany ianao dia hoe nisy le didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ny amin'ny votoatiny tsy manana ho lazaina fa ny fanamariana ara-teknika tiana ho zaraina zany dia le mikasika an'ilay hoe fomba nentina nakana n'ilay fanapahan-kevitra, izany hoe le droit processuel resahako eto momba ny zon'ny fiarovana. Raha namaky kely an'ilay izy dia hoe nametraka fangatana mpiaro an'ny Ramatoa Razamahasoa Christine hoe mba mio fotoana izay satria le 26 mars angamba izay ny voarainy ny filazana, dia hoe mio fotoana izay fa tsy ampy ny fotoana. Izay zany le hoe tsy fahampiny fotoana dia ny lalàna iraisam-pirenena dia mametraka tsara mihitsy hoe zo fototra ny mahazo fotoana
ahafahana mitondra ny fanamariana sy fanazavana kasika an'izay fanankanana apetraka amin'ny tsirairay. Ataon'ny fitondrana entina ny mbazimbana ny zon'olombelona tokoa ny lalàna ankehitriny, kanefa ny ankabetsahan'ny vahoaka malagasy dia tsy hainoana feo raha araka ny nambaran'ny profesora Raymond Ranjeva. Tsy misy tsony ny fampiarana ny lalàna satria hatrany amin'ny ambany indrindra ka hatrany amin'ny faratampon'ny rafi-pitsarana mihitsy no efa tsy misy manaraka an'izany lalàna izany tsony. Ka manoloana an'izany indrindra dia mampametra-panontaniana tokoa aloha hoe mbola ilaina marina ve ny fampianarana an'izany lalàna izany eto Madagasikara, hoy hatrany profesora Raymond Ranjeva. Ny fampiasana ny lalàna sy ny tany tandalàna entina nazimbazimbana ny zon'olombelona, ny rara sy ny marina ary ny hitsy, ny fahefan'ny tsara fitsarana hitsara sy anapaka araka ny fitsididalàna, ny eritreritra sy odi-tsay-pandinian'ny mpitsara ary ny fahaliovan'ny fahatsarana fitsarana dia lasa tandra vadik'oditra ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny fitsara sasany ary ny vahoaka tsy miraharaha ka zay fihetsika zay dia adika fa mankasitraka izao toejavatra izao hatramin'izay fa tsy voy izao kory. Ankehitriny anefa indrindra fa tatoato dia mitatra ireo maneho ny atezerany eo amin'lohan'ny fiomboniny zany fanazimbazimbana izany. Velom-panontaniana ny mpampianatra lalàna raha toa ka mbola misy ilana ny fampianarana lalàna ankehitriny. Maro ireo mpamiravirany lalàna toa mpitsara, mpisolovava, fiarahamonim-pirenena sy ny hafa tsy tamboisaina tsy misalasala milaza fa ady varotra tsy tahotra tsy enatra intsony ny fandaminan-draharaha mpitsarana. Toy ny fanehoan-kevitra nataon'ny profesora Raymond Ranjeva ihany, rehefa tsy misy ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy dia tsy hisy ny filaminana. Ndao ary anotsika atao anatin'ity horonan-tsary fohy ity ny fanazavany an'izany. Tsy afaka ny mody tsy mahita izany toejavatra mahatsiraviny izany. Izahay mpanao lalàna, mpampianatra lalàna na mpisitraka ny fampiarana lalàna fantatra ary araha manaiky toy ny tafika andrefa-tanàna fa rehefa tsy ny fampiarana lalàna marina no itodiana handravonana ny olona fa tsy vita ny ara-pihavanana intsony dia arava ny fampitokisana eo amin'ny fiarahamonina ary tsy misy tsony ny fefy na aro hitandrona ny fandrempalemana. Pongatra ary ny tsangakevitra mandrangaranga fa ny fampiasan-kely sisa mandaitra hamerena ny fiarahamonina amin'ny anarany zay lazaina hoe filaminana araka ny fandikan'ny fitondrana azy. Mbola mifandray amin'izay ihany koa ity fanehoan-kevitra nataon'ny profesora Jean-Louis Rakoto Amboa Manaraka ity. Amin'izao fotoana izao dia mila fanorenana hatramin'ny voalohany mihitsy ny lalam-panorenana eto amintsika satria betsaka loatra ny zavatra tsy mety hita ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy mitombina raha gadraina daholo ireo izay rehetra milaza sy mitsikera ny zavatra tsy mety ao amin'ny HCC. Eno indray ary ity fanehoan-kevitra ity. Mila manao refondation isika fa raha tsy zany dia miady laveto mifanompa laveto coincé ny firenena tsy afaka mandroso araka ny tokony izy. Fa amin'ny haute cour de HCC ne izy ny faratapony zay maha haute cour azy amin'ny resaka lalam-panorenana na ny recommandation ataony izy be dia be ny tsy mety ny ao amin'ny HCC na milazaina fa tsy azo ivalozana zavatra mivoaka nefa zavatra be dia be koa ny tsy mety dia tsy maintsy ary zay ny mahapolitika amin'ny politika tsy maintsy milaza hoe reto kosa ny tsy mety nataon'ny HCC dia gadrana hoe zay raha miteny an'izany asa fa zay mahita tsy mety amin'ny firenena zany ka zany rehetrarehetra zany ny tenenako hoe ao anatin'ny système eto amintsika
betsaka tompoko ny tsy mety betsaka ny azo amboarina maromaro ihany koa ny lalàna tokony hovaina raha araky ny fanazavana avy amin'ity pahay toe-karena ity mahakasika ny fahalalan'ny vahoaka satria ankehitriny dia mbola mila fahazon-dalana ny fahafahana mivory miaraka amin'ny vahoaka izay zao mieritreritra ary mba manantena fa rehefa tonga eo député nizaniza na maro anisa na tsy maro anisa reto ny lalàna tokony mba hovana voalohany aloha le ordonnance 60082 kasika ny liberté publique anjarany député ny manao an'izany sy ny any amin'ny sénat hoe mikasika ny parti ny antoko politika ny asany mila miona amin'ny vahoaka izy ka mena alalana izy eona amin'ny vahoaka mba hahafahany mitily ny filana mitily ny olanany mamadika andreno programme azo taterahana dia mena alalana izy amory vahoaka amin'izany fa tsy banany aty amin'ny exécutif hoe rehefa hidina any amin'ny vahoaka nareo na eona amin'ny vahoaka dia maka autorisation avy aty aminay vao mahazo manao zany zany lalàna zany zao tokony ova ankoatr'izay resaka fahalalahany vahoaka izay dia ny lalàna mahakasika ireo solombavambahoaka ihany koa no tokony hovaina hoy ity pahay toe-karena ity satria raha tsy maro anisa dia tsy afaka manao ninina ny solombavambahoaka vitsy anisa tokony hovaina izay lalàna izay hoy ny fanazavana navoaka ny professeur Jean-Louis Rakotombo lalàna faharoa tokony ova raha vao tonga ny assemblée nationale amin'izao fotoan'izao niza majorité na niza tsy majorité ao tokony hovana ny loi organique mikasika ny député ny asan'ny député ne be dia be fa malaza tsy nanana oatra vilitsahona raha vao tsy maro anisao ianao ohatra afaka manao enquête parlementaire fa raha tsy majorité ianao tsy afaka manao ninina amin'izany ohatra afaka manao mise en accusation andreo mpitondra zay nanao adalàna fa tsy afaka manao an'izany raha tsy majorité ianao ohatra afaka manao motion de censure teo saikinanao rehefa niteniny efa ny filohan'ny république hoe tsy mahazo anao dia tsy afaka manao ohatra afaka manao empêchement ny filohan'ny république raha misy zavatra tsy mety ataony fa afaka nanao an'izany ve parlementaire raha vao tsy majorité zany dia tsy afaka manao an'izany ianao fa dia nanaka fotsiny sy midongy hoe zay tsy andahany an'io dia zay fotsiny sisa proposition loi tsy afaka anao an'izany akory ianao satria tsy olany ny promulgation an'izany moa mbola afako ny décret d'application an'izany mbola bahana ny sasany koa dia lasa tsinitsininy ianao fa tsy ny midongy sy minanaka dia zay ve nilan'ny vahoaka ny député eto ampamaranana n'ity vidéo ity dia mahitsy ity zavatra nolazain'ny professeur Raymond Ranjevy ity fa misy fetrany ihany ny fitondrana izay mionona amin'ny fampiasana herim-pamoretana toy ny tranga ankehitriny tsy tondra fandrosoana novinanoviana izy ity fa miteraka ady an-trano ary ny mpitondra sy izay miaraka amin'ny vitsy anisa sy ny vahiny mpanararoatra ary mpandroban'ny firenena ihany no mety ahita tombony eto amintsika misy fetrany ihany ny fitondrana miorona amin'ny fampiasan-kely sarotra onerany izy ireny saika ratsy fiafara eo amin'ny tantara mitondra na mpife ely mpitondrana rehefa miova ny sato ao ny maty vonono ao ny atao azo lamy tsy misy antra ary eo ny tsy vanik'olona fa enjehny vavamoaka na ny feo ny fietrereta ny fandrafiana misy amin'ny vahoaka dia mivadika fankalana lovainjafy ary mivokatry ny fandrosoana ara-toe-karena be diazan'ireo mpitondra sy ny mpanohana azy fa indrindraindrindra ny vahiny izay mandroba ny firenena ka tsy ananana ratsy tompo tsy ny faniriana loza ao amin'ity firenena ity no mampirangaranga ny atambo tsy maintsy roana hijoroana amin'izao fotoan'izao dia izay indray ny vidéo antsika androany azadiny manao j'aime an'ity vidéo ity sy misabone amin'ny chaîne mankasitraka antsika rehetra nijeratra amin'ny farany dia amin'ny manaraka indray